atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Ubio Andriamanitra ary tany tontolo, antsoany agnarany be voninahitra. Alleluia. Magnanomba latsara akory alatsika jiaby, magnaraka anty onjam-peon'ny radio Fagniry. Arabegna aby atsika jiaby tratran'ny Alahady fahatelo amin'ny fankalazagna ny Paka, izay agnamezan'ny eglizy atsika loha hevitry hoe miara-miasa amin'ny Pierre, fa izany no eglizy. Amezan'ny eglizy tenin'Andriamanitra telo atsika amin'ny herinandro aty. Ndao tandregnesantsika izay tenin'Andriamanitra zegny, izay arahiny toroteny sy fampianaran'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson. Boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Tamin'izany andro izany, nentina teo amin'ny sanendrina ny apôstôly, ary nadininy lehibe ny mpisorona izy ireo nataony hoe: efa norarahanay mafy ianareo mba tsy hampianatra amin'izany anarana izany. Kanjo vao maika nahelinareo eran'i Jerosalema ny fampianaranareo, ary izahay indray tadiavinareo hianjeran'ny raniny lehilahy iny. Fa namaly Piera sy ny apôstôly ka nanao hoe: aleo manaiky an'Andriamanitra toy izay ny olombelona. Natsangan'Andriamanitra ny razantsika ho velona i Jesoa izay novonoinareo nahantona tamin'ny azo. Izy nasandratry ny tananankavanan'Andriamanitra ho mpifehy sy mpamonjy, mba hanome fibebahana sy famelan-keloka an'i Israely. Ary izahay sy ny fanahy masina nomen'Andriamanitra an'izay rehetra manaiky azy ho vavolombelona izany zavatra izany. Ary no nefa nasainy nokapohina tamin'ny tsorakazo ny apôstôly sy norarany mafy tsy hitena amin'izany anaran'i Jesosy intsony, dia nalefany. Noho niala tamin'ny sanendrina ny apôstôly, dia nandeha hankafaliana satria natao mendrika ny hitondra fahafahambaraka noho ny anaran'i Jesosy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Si
faniany favoaroko Uminaitra eo aniray sy ny zanaka sy ny fanahy masina tahaka ny fialoha sy ankehitriny sy manasay amen niendaka falinao eo anivony fahorindrehetra noho i Kristy. Vakteny masina faharoa boky fanambarana nosoratany masindajoany apôstôly toko 5 andininy 1:10 ka hatramin'ny 4:10. Izao joany nahita sy nandre ny feon'anjely marobe nanodidina ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina ary ireo antiday ka ny isany dia alinalina sy arivoarivo nanao tampeo mahery hoe ny zanak'ondry izay voavono no mendrika handray ny fahefana ny arena ny fahendrena ny hery ny aja ny voninahitra ary ny saotra ary reko ny voarehetra anandanitra sy ety antany ary any ambanin'ny tany mba amin'izay any anaty ranomasina sy ny zavatra rehetra ao anatin'ireo indray nilaza hoe ho an'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry aneny dera sy ny aja ary ny voninahitra amampahefana mandrakizay dia novaliany zava-mananaina efatra hoe amen ary ny antiday 420 ny ankoka ny tsaoka an'ilay velona mandrakizay izany ary ny tenin'ny tompo hisorana ny Andriamanitra.
evanjely masina ny soratany masinda Joany. Tamin'izany andro zany, i Jesosy dia niseho tamin'ny mpianany indray teo amoron'ny ranomasin'ny Tiberiady, ary toy izao no nisehoany. Tafaraka Simona Piera sy Thomas izay atao hoe Didimo, ary Natanaely izay avy any tany Kanan'ny Galilea, mba amin'ireo zanaky Zebedeo sy mpianatra roa lahy hafa koa. Fa hoy Simona Piera tamin'izy ireo, andeha agnarato aho. Fa hoy izy ireo taminy, andeha hiaraka aminao koa zahay. Dia nandeha izy rehetra ka niditra tao an-tsambokely, nefa tsy nahazo na inona na inona tamin'igny aligny igny. Noho ny maregny ny andro, dia tonga teo amoron-drano i Jesosy, kanefa tsy fantatry ny mpianatra hoe i Jesosy io. Ka hoy Jesosy tamin'izy ireo, manan-kanigny va ianareo anaka? Dia hoy navaliny azy, tsia. Hoy izy tamin'izy ireo, alatsao ankavanan'ny sambokely ary niaratonareo, fa azo ianareo. Dia nalatsa ny arato, ka tsy zakany nakarigny noho ny abetsahany azan-drano. Ary hoy ilay mpianatra malalan'i Jesosy tamin'i Piera, ny tompo io. Noho ny reny Simona Piera fa hoe ny tompo io, dia noresiny ny sikiny ny akanjony, dia noresiny ny sikiny ny akanjony ivelany, fa efa nesoriny, ka nirotsaka tamin'ny ranomasiny izy. Ny mpianatra sasany kosa nandeha an-tsambokely, fa tsy lavitry ny tany izy, fa tokony ho 200 kilo monja, nitariky ny arato feno azo an-drano. No nitafakatra teo an-tanety izy ireo, dia nahita venafo sy azan-drano iray teo amboniny ary mofo. Ary hoy Jesosy taminy, itondrao ny azan-drano voazonareo aho. Dia niakitra Simona Piera ka nitariky ny arato feno azan-drano vaventy 350 nefa tsy rovitry ny arato na dia betsaka toy izany aza izy. Dia hoy Jesosy tamin'izy ireo, avia isakafo. Ny mpianatra zany tsy nisy na iray aza sahy nanontany azy hoe iza mo ianao, satria fantany ihany fa ny tompo io. Dia nagnatony Jesosy nandray ny mofo sy nanome azy ireo, ary toy izany koa ny azan-drano. Izany no fanotelo nisehoan'i Jesosy tamin'ny mpianany rehefa tafatsangako velogno izy. No navy ny sakafo izy ireo, dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Piera, ry Simona zanaky Joany, moa ty ahy mohatra noho ireto va ianao? Ka hoy navaliny azy, eny tompoko, fantatrao fa tiako ianao. Dia hoy izy taminy, fano ny zanak'ondriko. Ary hoy indray izy tamin'ny fanindroa, ry Simona zanaky Joany, moa tianao va aho? Ka hoy navaliny azy, eny tompoko, fantatrao fa tiako ianao. Dia hoy izy taminy, fano ny zanak'ondriko. Ary hoy indray izy tamin'ny fanotelony, ry Simona zanaky Joany, moa tianao va aho? Dia nalahelo Piera fa nanontania ny fanotelony hoe, moa ty ahy va ianao? Ka hoy izy taminy, ianao malala ny zavatra rehetra tompoko, ka fantatrao fa tiako ianao. Dia hoy izy taminy, fano ary ny reny ondriko. Lazaiko marigny dia marigny aminao, fony mbola tanora ianao, dia nasikin-tegna sy nandeha tamin'izay tianao aleha. Fa rehefa antitra kosa ianao, dia iraviravy ny tagnanao, ka olon-kafa no nasikina anao sy hitondranao amin'izay tsy tianao. Izy no nilaza izany, dia mba hagnambara ny fomba mpahafatesana agnamezan'ny Piera voninahitra n'Andriamanitra. Ary rehefa nilaza izany izy, dia nanao taminy hoe magnarahay.
Ry kristianina havana, mbola tena ao anatin'ny alahadiny Paka isika, ka matetika amin'ny alahady dia omeny eglizy lohevitra anankiray isika ibanjinasika ny toetra ny Kristy mba hianarasika an'izay toetra ny Kristy izay, ka tonga sika ho kristianina, zany hoe mpanaradian'ny Kristy mpiarabelona amin'olona. Isika izao no iraina araky ny averimberina, mpamafy fiadanana, mpamafy fanantenana, fa indrindra moa amin'izao fiomanasika, amin'ny andresasika ny Papa François, amin'izao fitokanana ny Notre-Dame de la Route i Masiny Marie, ka ho tahaka ny Papa François, ho tahaka ny Masiny Marie koa isika iraina amafy fanantenana, amafy fiadanana. Ka ny oentsika amin'izany de lay chapelle portable ho isika dia ny chapelet, ka tahaka ny reny von'ny chapelet reny no afafisika, ka irisika isiry eo amin'ny toerana rehetra alesika, na any amin'ny fianakaviana zany eglizy kely, na any amin'ny eglizy fiombonana, na any amin'ny eglizy fototra, na any amin'ny eglizy iraka, na any ampiasana, na any asekory, na amin'ny toerana zay sy apoizina azy, dia amafazasika n'izay fiadanana sy fanantenana izay, ka zary afaliana no anenika ny fiainatsika. Ka tamin'ny alahady lasa teo ary de nibanjina any Kristy mpamindra fo sika, mba hahatonga sika koa ho mpamindra fo. Ka i Masinday Thomas dia mananatra sika fa raha eo azany fisalasalana de fataro fa i Jesosy nilaza hoe sambatra izay mino nefa sy nahita, ka izay asambarana izay no entisika mamafy fanantenana sy fiadanana eo amin'ny manodidina sika. Ka amin'izao alahady fahatelo izao ary dia ny ireo mpianatra zay natahotra navozo ka tonga teo aminy i Jesosy, ary Jesosy nankahery azy ireo. I Jesosy velona tokoa eo ny sika ary no banjinsika. Jesosy miara-dalana amintsika ary miaino ansika ary mampianatra sika, satria velona izy ary mizara ny aino antsika, ary fantatra sika ny tantaran'ny mpianatry ny Emaosy zay efa enosika tamin'ny alahadin'ny Paka iny, dia izy ireo feno fisalasalana ihany koa teny an-dalana. Ka rehefa nampianarin'i Jesosy nandalina ny finoana, katolika aho mandalina ny finoana, dia nisokafan'i Jesosy ny foa mampanany izy ireo, ary indrindra rehefa nankalaza ny Eukaristia izy ireo, i Jesosy tsy hita intsony fa izy ny fon'izy ireo ny rehetra, ary dia niazakazaka ny verina tany Jerosalema izy. Ireo zay navozo, ireo apôstôly navozo rehefa nampianarin'ny Kristy ary nidina ny fanahy masina, dia nirehedrehitra ny fony, satria velona i Kristy, ary zay ny finosika, ary zay ny tiany eglizy ho antitra terinary amin'izao alahady fahatelo izao. Sy firehekevitra i Jesosy, sy hevitra mampanofy i Jesosy, fa olona velona eo anivontsika i Jesosy, olona zay miara-dalana amintsika i Jesosy, ary dia izay ny finoansika. Sy Andriamanitra lavitra ho isika no Andriamanitsika, fa Andriamanitra eo anivontsika, ary Andriamanitra zay nizara ny fiainansika. Ka rehefa izy sy nanota ka nanaiky ho fahotana, ka maty teo amin'ny fizaliana, nisangako velona, dia velona izy, ka eo anivontsika izy, ary dia mizara amintsika ary izay aim-baovao ao amin'izay, lay izay ny batemy zay, ka zary zavaboary vaovao sika, sy matoto zany na
angatra na lolo i Jesoa fa olona velona eo anivosika. Na de zany aza dia ambarany fa sy maintsy izaly Kristy ary isangako velona, ary de izay koa ny lalam-piaina sika raha miombona amintsika isika izao araky ny averimberisika matetika no Kristy mpiarabelona amin'olona ka mizara mamafy an'izay fandresen'ny Kristy izay isika no vavolombelona eo nivon'ny mpiarabelona amintsika ka aokarisika andray an'izay vaovao mahafaly izay ary izara azy ho an'ireo manodidina sika. Ary dia izay noentsika amin'ny vakiteny voalohany mitantara ny asan'ny apôstôly i Piera misolo vava an'ireo mpianatra, izy no mitondra teny tamin'izay ka nanambara ampahibe maso ny fototry ny finoana io le lazaina hoe kerigma, zany hoe ny fizarana ny vaovao mahafaly, ary ambarany i Piera ary fa i Jesoa zanak'Andriamanitra dia nofasiana tamin'ny hazo fizaliana tamin'ny andron'ny Pilaty dia novonoina izy kanefa sy nijanona tao ampasana fa nisangako velona, ary lazainy ampahibe maso, lazainy Piera ary zahay reto no vavolombelona izany. Ary disika koa ary no apôstôly amin'izao, isika no mpamafy fiadanana sy fanantenana amin'ireo zay maro nikivy, maro feno tebiteby, fa isika kosary entaniny izao paka izao, entaniny fankalazana ny paka izay ny finoana araky ny lazaisika teo, sy firehekevitra no zaraisika amin'ny olona fa olona velona mahatonga sika ho zanak'Andriamanitra ka ny lalana ary eo no amarana sika ny fotom-pampianarana androany. Ny lalana ary dia ny fibebahana, zany hoe miaiky isika fa ain'Andriamanitra no manavao an'io fiainansika io, ain'Andriamanitra no manova ny fiainansika ho fiainana lavorary koa mivaloza ary mibeba mba hiala amin'ny fahotana sika. Izay no nambarany Piera tamin'ireo ny haino azy, ary de izay ihany koa no ambara amintsika menakavy amin'izao alahady fahatelo ampaka izao. Miroso tokoa ny fiainansika ary dia mikendry fiainana sarasara kokoa isika araky ny voalazany ny vakiteny faharoa zay no renesika. Izy no nandray ny eloka sika rehetrarehetra hoy masinda Joany amin'ny taratasy voalohany. Izy nosorona ho asika, izy izay sy nanota nanaiky ho vahotana mba hahatonga asika ho zanak'Andriamanitra. Izy no mpisolo vava ansika amin'ny ray, izy no mpanelanelana antsika, ary izay fanalelana izay dia vokatry ny fanoloran-tenany ka isika koa ary isika izao ny Kristy mpiarabelona amin'olona aoka tokoa ary isika mba andray an'izay afatr'Andriamanitra izay ka ahatonga sikary mba ho mpiarabelona amin'olona tokoa eo amin'ny ataosika rehetrarehetra, dia ahatonga sika koa ho olom-baovao ao amin'Andriamanitra ary ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra tokoa isika, mpiara-miasa amin'ny Piera, mpiara-miasa amin'ny Papa François zay amangy isika ka aokarisika mba ho mpamafy fanantenana, ho mpamafy fiadanana tokoa eo amin'ny mpiarabelona amintsika. Ry Jesoa Kristy Tompo, nampianarinao anay androany fa eo anivonay tokoa ianao, velona ianao ary mamelona anay, ka engane zahay
ahay amafy izany vaovao mahafaly zany tahaka an'ireo apôstôly tamin'ny voalohany eno amin'ny vakiteny voalohany vondranesinay androany ampio izahay ho tena vavolombelona tokoa ny fanainao masina ny atonganay ho Kristy mpiarabelona amin'ireo manodidina anay ampianaro izahay ahahitarika ny olombelona eo amin'ny fahasoavanao ka mba olo raika ao aminao tokoa ny izahay ampio ny kristianina mba irosy lalindalina koa amin'ny fanontaniana-pinoana ampitomboy ny finoany ny fahazotony ka ho vonona amafy fanantenana sy fiadanana tokoa ny izahay rehetra fandrindra ho tonga eo ve mpanorona ETA izahay ka ho tena ho génération mpanorona mpamafy fiadanana mpamafy fanantenana aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Seul